Ivadika eo amin'ny sehatry ny politika indray isika amin'izao. Ao anatin'ny fivoriana tanteraka amin'ny fandaninana tsy ireo volavolan-dalàna ny solombavam-bahoaka etsy Tsimbazaza ary mbola hitohy hatrany izany amin'ny herinandro avy izao iny izay andraisan'ny Madagasikara ny fivoriana tampony frankôfonia. Isan'ny lahadinika andrasan'ireo solombavam-bahoaka ny volavolan-dalàna mikasika ny teti-bolam-panjakana 17 fanadihadiana avy hatrany. Ny 270 milay volavolan-dalàna momba ny fampiavana-pirenena no voadinika ireo deputé hatramin'ny maraina teo. Raha ny fandaharam-potoana izay lany teny anivon'ny antenera-pirenena dia mivory izy ireo mandritra ny herinandro izay andraisan'ny Madagasikara ny fivoriana tampony ny frankôfonia. Anisan'ny fandaharam-potoana lehibe amin'izany ny fandaninana tsy ny lalàna mikasika izay fampiavana-pirenena izay amin'ny 12 ny volana novambra ho avy izao. Misy commission 5 zay ny ao anatiny mandinika ny fampiavana-pirenena io, commission sécurité, commission sociale, commission juridique, commission anankiroa fanampiny 10 ao fa tsy tadidika ilay anankiroa. Ny olana tsy dia misy firy fa tena manadiady sy mandalina an'ilay fampiavana-pirenena miaraka amin'ny expert sy ny gouvernemanta. Efa 2 herinandro izay no nanjinina an'io. Volavolan-dalàna lehibe izay andrasana hodiniandreo solombavam-bahoaka ihany koa ny mikasika ny teti-bolam-panjakana 17 Izay mahalalana izay moa dia hodinihana ho avadibadika aiza ny mapety sy ny tokony hanovana amendement ao anatin'ny lalàna io. Ny mahaberesaka ny solombavam-bahoaka dia mikasika ilay famoahana ilay vola 200 millions d'ariary izay ny angaviana moa efa nisy niresaka tamin'ny ministre ny finance hoe ho amiraina arak'izay azo atao ny fivoahany vola io ary dia mindrandra izany ny vahoaka eny amin'ny distrika izay na voafidy ny solombavam-bahoaka tsirairay satria dia misy ireo foto-zavatra izay efa nofaritana ary efa natolotra dia nolaniny ny komité ny CLD dia miandry izany ny vahoaka hoe mbiaiza ilay izy. Mikasika ireo resaka mandeha samihafa momba ny fandraisana ny frankôfonia dia nanao antsoavana madio deputé mba hiaina-pitoniana ny vahoaka ary hanaraka izay vaovao maro-pototra avy amin'ny fitondram-panjakana.